Amin'ny fifaliana lehibe indray no azosoana rahatokantrantsika ny amin'izao anio izao a. Ny ambassadeur ny Yahosoa Elia no mandroso atokantrantsika mitondra ny fampianarana anarana faharoa indray tsika ny amin'izao fotoana izao. Dia amin'ny firavoravoana lehibe no iarahantsika indray ary miarahaba manokana ny dada malalaka Yayavaza izay mampitondra an'izao teny izao a. Ary miarahaba manokana koa ny Yahosoa izay tompony fampianarana koa izay avy any amin'ny dada mala Yayava ary dia voninahitra ho anazy menaka. Dia mamerina ny fiarahabanantsika rehetra totokantrano tena koa ny ambassadeur ny Yahosoa Elia no mandroso atokantrantsika indray ny amin'ny teny ety a. Dia mamerina ny fiarahabana an'izay rehetra mbola tsy nahiny ihany koa izany a. Dia samota iny Yahosoa daholo. Narana faharoa ny fampianarantsika ny amin'izao anio izao ary mitondra ny lohateny hoe ny anaran'ny Yayava dia novain'ny olombelona hoe Allah. Moa izany Andriamanitra ny Silamo izay alaza ao any tsy malala. Na hoe Jehova ho any Andriamanitry ny protestanta ny dikan'izay, ary hoe Yahvé ho any Andriamanitry ny katolika ny dikan'izay. Fa maninona moa izany izy io no novaina? Izay izany ilay resatsika. Dia hatrany manome valiteny ary ho averimberiko ity valiteny ity hoe nanararoatra ny atezeran'ny dada Yahva ny olombelona, satria rehefa nanota ireo zanak'Israely ireo dia nanararoatra an'ilay atezeran'ny dada Yahva izay nisy teo amin'ny zanak'Israely ny olombelona. Ina ny antony? Satria ny olombelona rehefa nahita hoe tezitra dada Yahva tamin'ny zanak'Israely izay nanota teo anatrehany, dia nandray fanapa-kevitra dada Yahva hikapoka sy hamely ary hamono an zareo ary hisaraka amin'ny tanteraka. Ary nanomboka teo dia tsy nisy nafantatra ny dada Yahva intsony ny zanak'Israely. Eny ny fahatrany amin'ny anarany aza tsy fantany. Ka rehefa tsy fantany moa ny anarany izany dia mazava ho azy fa tsisy mahay intsony. Ary rehefa tsisy nafantatra intsony ny olombelona dia nanomboka teo amin'izay dia namorona ny anarany amin'izay ny olombelona rehetra rehetra. Tao ny katolika romanina nanomboka namorona ny azy koa. Tao izany ny silamo namorona ny anazy koa. Silamo dia tena nisy namorona boky spesialy ho an'izay mihitsy izy. Izay no nahatonga nanome an'ilay daty hoe raha ny fivavahana silamo angaika taty amin'ny taona +600 taoriana l'an 0. Nefa ny boky ny Israelianina, boky ny Jiosy dia efa tany amin'ny -2000, -1900 tany ho any zany. Chiffre approximative moa izany fa izany hoe milaza ny mahatranainy azy. Ny boky ny Mose izany dia efa tany amin'ny taona -1500, -1400 tany ho any. Chiffre approximative daholo zany hoe daty manakaikaiky ny maro satria fa ela loatra izy dia tsy hita intsony ilay tena hoe précis, tena daty précise mihitsy. Ka eo amin'izay sary izay dia milaza amintsika mihitsy fa efa boky efa taty aoriana daholo izany ny boky misy. Raha antsika ny katolika romanina dia tany amin'ny -100 tany ny tena nanjakanjakan zareo tao amin'ny fahatry Israel. Nanomboka nanjakazaka izy dia rarina zareo raha namorona. Ohatran'izay koa ny protestanta koa namorona ny azy izy taty aoriana ela be taty koa izy mba namorona ny azy. Zany hoe samy namoromorona ny azy teny daholo izany. Nanararoatra ny fisarahan'ny dada Yahva tamin'ny zanak'Israely satria tsy nahay niantso an'io Andriamanitra intsony ny olombelona. Dia teo ilay fanararotana ilay olombelona Israelianina izay resako izay tsy afaka niantso ny Andriamanitra ny satria niady tamin'ilay Andriamanitra ny Yahva dia nanararoatra daholo namorona anarana ny olombelona ary indrisy tonga hatrany amin'ny namorona boky mihitsy ny aza dia samy nanao ny azy izay. Ka ho azavaiko amintsika tokoa hoe tena nisy ve izany hoe tena tezitra marina ve tamin'ireto zanak'Israely dada malala Yahva ary vokatran'izay atezerana izay dia nisaraka taminazy dada malala Yahva. Rehefa nisaraka taminazy dia lasa tsy fantatra intsony ilay anarana. Daholo jerevantsika ary ny soratra masina.
jevantsika ara ny soratra masina araka ny voalaza ao amin'ny tady afaka ampidintsika zany teknisiana sady manolotra manamboatra ihany nareo ao anatin'izany sary teta zany araka ny voalaza amin'ny boky ny Isaia toko voalohany misy ingeny to jerevantsika voalohany Isaia toko voalohany mikasika ny amin'ny hoe ny atezerany dada Yavata amin'reto zanak'Israely reto zany raha mamety zany dia mba somareketsakely zay ao mety tsara Isaia toko voalohany dia vakitsika manomboka amin'ny andinin'ny faharoa avy hatrany zao ny vakitsika zany hoe eto zany tsika dia ahitany atezerany dada Yava tamin'ny zanak'Israely ary nanompo andriamanikafa ry zareo ka izay mihitsy natezitra ny dada Yava ary nanao tsy mety izy zany hoe niantso andriamanikafa reto Israelianina reto ary nisarahany dada Yava dia lozika be zany rehefa niala tokoa dada Yava dia niverina tamin'ny andriamanikafa natsotsomo zareo izy ary hafa indray koa no niditra teo any hoe tena mampalahelo mihitsy ny sara mitranga amin'ity olombelona ty fa izay no tonga antsika nanome an'ilay daty mihitsy ny ambasadeur-ny Elia hoe ity nge ny daty dia jereo tokoa fa tena nialanareo ny anarana mahafaka amin'ny fahotana satria mantsy ny tena marina io Andriamanitra io tena tsy tia fahotana izy ary tena halany mihitsy n'izany fahotana zany tena tsy mety aminy mihitsy n'izay teny izay aloha vaketsiro ny Isaia toko sivy amby dimampolo anomboantsika anazy aloha amin'izay resaka fahotana izay hoe tsy mety aminy mihitsy ny fahotana io ka raha ianao zany mpanota ny fivavahanao miteraka anao mpanota ohatra mpanotanao rehefa tsy hayavana iantsonao dia efa mpanota ianao raha vao miteny hoe Andriamanitra Abrahama ny Andriamanitra anao ka tsy hayavana antsonao dia mpanota ianao satria io ny orizinalana antsony Abrahama ka raha misy olona manova an'izany dia efa tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminazy lozika be nge zany na ianao koa recomprendre an'izany hoe i Abrahama kosa vetany amin'ny lamoiny 2000 tany ho any no nisy dia izy niantso hoe Yahava tao anatin'ny bokin'ny Israely ihany dia misy ve olona mamorona boky hafa teoriana ity dia mamorona anarana hafa izy miteny hoe Andriamanitra Abrahama ihany no antsony ahoana moa ny ampitombona an'izany kosa ny aminao na ianao ngita dia micomprendre hoe tsy marina ity sary ity ka noho ny amin'ilay tsy fahalalànareo no mahatonga ny Elia mampianatra ankehitriny hoe jereo amin'izay ny marina satria Elia ny raha namonjy dia tonga hamonjy ary tena hamonjy mihitsy ary manoro hevitra nareo mba ho voavonjy nareo nao vaketsika ny Isaia toko fahasivy amby dimampolo andininy voalohany sy ny faharoa rahantsika mijery tsy mamaky hovonina ry dada Yava sy Josua endro ny tanany Yava tsy fohy fa mahavoanjy ary ny sofiny tsy lalidalaovana fa mary fa nieloka reo ny hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io zany no mazava be ny tena Andriamanitra fa io Andriamanitra io dia tsy mihaino ny mpanota noviana noviana ary tsy mety mifandray amin'ny mpanota ary tena halany mihitsy ary mandingana mpanota mihitsy ny ary moa izy io nketsika jery tena Andriamanitra fa dia ho arantsika araka an'izay mihitsy ny izy hoe araka ny bokyny mpaminany dao jevantsika indray jery toko sy andiny hafa indray tsika tsy aloha hijery kely anankiray tsika aloha satria mampianatra dia tsy maintsy manome anareo kotsiny hoe koa misy tenty mba ho jevantsika ao amin'ny Jeremia toko faha 40 dia andininy fahasivy sy ny fahavalo Jeremia 9 ka hatramin'ny 18 Jeremia 16 dia 9 ka hatramin'ny 18 16 voilà mihetsika hijery an'ity teny ity indray Jeremia 16 9 ka hatramin'ny 18 fa izao no lazainy Yava io zany le hoe teny milaza mihitsy ny hoe tena tsy manaiky zavatra tsy mety io Andriamanitra Abrahama io ohatra lehilahy ray manambady anankiroa na telo na efatra na dimy na folo na roapolo na telopolo efa fahotana zany amin'ny Andriamanitra Abrahama io satria ilay mpaminany faran'izay ny raha izay Israelianina satria hoe miaino ny tenin'ny mpaminany nareo dia ny mpaminany Israelianina farany dia
lay antsoina hoe Yahosoa. Mbola ampianariko antsika mihitsy moa anarany Yahosoa io koa. Fa io ny mpaminany farany, tsy Jesosy zany ny anaran'izy io na Jésus. Non, c'est un faux nom zany. Anarana diso zany, anarana grika zany. Tsy mpaminany Israelianina zany Jesosy zany. Any amin'ny grika any zany Andriamanitra ny grika zany. Fa ny mpaminany Israelianina farany Yahosoa no anarany. Zay. Ary zay Yahosoa zay mihitsy no namoaka fanambarana mihitsy hoe aoka ny lehilahy anankiray hanambady vehivavy anankiray, ary aoka ny vehivavy anankiray hanambady lehilahy anankiray, fa zany ny didin'io Andriamanitra iayavà io. Zay. Raha namboarina ozy ny olombelona dia lahy sy vavy no namoronany azy, ary lehilahy iray manambady vehivavy iray, ka ahoana moa zany nareo lasa manambady be dia be? Zay nge tenen'ny mpaminany farany hoe. Ary tsika tsy maintsy mihaino ny tenin'ny mpaminany Israelianina. Tsy mahazo mihaino teny ankoatra ny mpaminany Israelianina satria mpaminany Israelianina no henoina. Hiditra amin'izay antsika rehefa avy eo fanaovatsika hiditra amin'ity le Jeremia 16:3. Jeremia 16:9-18. Fa izao no lazainy avà tompony maro, Andriamanitra ny Israely. Indro atsahatra amin'ity tany ity eo masonareo sy amin'ny andronareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny feon'ny ampakarina. Mandeha mankany amin'ny Israelianina zany le teny satria tezitra be dada Iavà. Dia tena ho atsahatra eto amin'ity tany ity izy eo masonareo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo, dia ny feon'ny mpampakatra sy ny ampakarina. Ary raha ambaranao amin'ity firenena ity zany, dia zany teny rehetra zany ka hoy izy aminao hoe nahoana moa Iavà no milaza zany loza mafy rehetra zany hamelezana anay? Fa inona moa no heloka anay? Ary inona moa ny fahotanay izay nanotainay tamin'ny Iavà Andriamanitray? Dia ity ny valiny lazao amin'ny hoe noho ny nafoizany razanareo ahy, hoy Iavà, sy ny nanarahany andriamanikafa sy nanompoany azy sy ny ankofany teo anatreny, ary ny nafoizany ahy ny tsy nitandreman'ny lalako, ary ny tenanareo koa ary nanao ratsy mihoatra noho ny razanareo. Zany hoe sady manompo sampo manao tsy mety zany. Fa ianareo aza samy mandeha araka ny ditry ny fo ratsinareo avokoa, ka tsy mihaino ahy. Ena ny hitranga ao amin'ny 7:10 ary ny faketsika le ina le hitranga. Ka dia horoahako hiala amin'ity tany ity ianareo, ho any amin'ny tany izay tsy fantatrareo na ny razanareo. Any no anomponareo andriamanikafa andro aman'alina, sady tsy hamindra fo aminareo mihitsy aho. Zay ny zavatra navahana. Vokatry ilay izy nanompo andriamanikafa dia nivadika tamin'Andriamanitra, dia tezitra io Andriamanitra io. Noho izany, raha vao Iavà no anarany, dia io Iavà io tsy tia Andriamanitra fa fangaro aminy, ka ovanao ny anarany. Rehefa hitantsika zany fa Iavà no anarany, dia tsy azo atao intsony ny miantso hoe Alà, satria izay ilay Andriamanitra Abrahama. Tsy azo atao intsony ny miantso hoe Jehovah, tsy azo atao intsony ny miantso hoe Yahvé. Ny katolika romanina sy ny protestanta nefa nanala an'izay anarana izay, ary ny aiky izy fa diso ny anazy. Dia samy misy zany tonga saina izay mbola tsy mety ho tonga saina, fa mazava be ny ilay teny. Zay na tonga antsika nianatra n'ilay lesona tamin'ny voalohany hoe iza ny anaran'ny Andriamanitra. Vao diso io anaran'Andriamanitra Abrahama io novainao zavatra hafa, efa mpanota ianao. Raha vao niantso hafa ianao zany dia efa klasy mpanota ianao. Tsy azo laviny zany fa teny marina nge zany. Rehefa tsy mino dia andany eno tsara le fampianarana larana voalohany, fa ho fampitoy no tsy ny voalohany sy ny faharoa. Zay no mahatonga ny Elia manoro hoe teto no natomba nareo nanovany io anaran'io. Zany hoe nisy nanararoatra ilay zava-nisy tao Israely, nararotiny sasany ilay zava-doza nitranga tao Israel ny amin'ny adezeran'ny dada Iavà tamin'ny Israelianina, nisy nanararoatra ary dia novaina amin'izay zany anarana zany. Ka tonga eto ny zanaky ny tompon'ilay anarana, zanak'ilay Iavà, ilay misy miteny hoe nga misy Andriamanitra miteraka izany. Ka izay ilay tenin'ilay Andriamanitra Abrahama rehefa nandefa an'ilay mpaminany farany izy. Ka ny mahatonga ilay olona misy tsy mino an'izany mantsy, kefa diso hatrany amin'ny voalohany nareo, ny hainao ilay Andriamanitra tsy izy nareo dia lasa Andriamanitra tsy izy nampianatra nareo zavatra tsy marina, dia tsy nenonareo intsony ilay teny Andriamanitra Abrahama tary amin'ny bokin'ny Israelianina.
za zany mamerina foana hoe aleontsika miverina ny boky ny israelianina foana am'izay satria any israelianina io andriamanitra io fa tsy any afa firenena andriamanitra ny israely raha hoe i abrahama dia israelianina ny tena mahay an'izay dia zareo i mose satria andriamanitra mose izy dia i mose manana ny boky ny atao hoe sefer torah efa nampianariko antsika koa ao anatin'ny sefer torah ny bokyny mose zay tsy azonao lavina mihitsy ary io sefer torah io tena ao anatin'ny teny jiosy io ny anarana hoe sefer tena teny jiosy mihitsy izany olo resantsika zay rehefa miditra amin'ny hoe mpamina ny israelianina tsy maintsy orana dia voavoaka ito aminao koa hoe teny jiosy mihitsy nge ao anatin'ny lalàna ny jiosy nge zany teny hoe sefer torah zany anarana jiosy anarana bokyny jiosy zany eo mitsymihitsy nyzany teny zany fa tsy hoe zany mamoromorona azy eto fa tena anarana fiantsona ny bokyny jiosy ny to hoe sefer zany ary ny mpanoratra dia sofer na zareo soferimna zany afelantsika aminy izy iny fa tsy aloha dia mijery hoe ny fahotanao dia efa manomboka miantso andriamanitra tsy izy ianao rehefa tsy hahavanna tsonao dia efa andriamanitra tsy izy iny dikan'izay fa zay ny fahamarina ary mampanotanao sahady zay ary porofon'izany ianao manambady be diabe raha olona ray manambady rosy telo sy efatra na mijangajanga efa fahotana daholo zany ny fanompon'andriamanitra tsy mitovy amin'ny hahavany ianarany dia efa fahotana zany satria voaporofo mihitsy ny tao amin'ny larana voalohany fa tena ianaran'io andriamanitra io dia hiayava ary tezitra izy raha voanovaina io anarana io tezitra mihitsiny izy ary nisaraka tamin'ny israelianina ary io fisarahana io mihitsiny a no nahararotin'ny sasany amin'izay reto olona tsy matahotra an'andriamanitra eto zay eny mahatonga na miteny aminareo olombelona amin'izao génération zao hoe raha nisy nao tsy mety ny tany aloha tany aza manareo manaraka ny tsy mety miaraka aminazy raha misy nanao tsy mety ny tany aloha tany dia aza rahanao oka ianao tsy hipetraka ao amin'ny plasiny hoe rehefa fantatra fa tsy mety dia mbola rahana ihany aza manao an'izany tsony fa andro ny fahalalana zao aleontsika mihitsy ny fahalalana dia ny marina zay na tonga ny eliana ampianatra ry hoe iza le andriamanitra abrahama ka raha vao novainao zay iayava zay a novainao hoe alana jehova na yave efa tsy mety na izy mety ho antsoina any fa reo moa zany tena azo zany hoe bebe mpiantso reo zany fa be diabe ny miantso akoatran'io dia trandefa mazava ny teny dada iava hoe tena tenanareo mihitsy tena tezitra aminareo mihitsy moa zany zay teny dia noke jevatsika fa ianareo samy mandeha amin'izay araka ny diky ny fo ratsy nareo avokoa ka tsy mihaino anareo ka dia oroako hiala amin'ity tanytynareo ho any amin'ny tany zay tsy fantatra nareo na nyrazanareo ary any ho anomponareo andriamanikafa andro amanalina ary tsy hamindra fo aminareo aho tena dada iava mihitsy zany no teny hoe aminompo andriamanikafa amin'izay ny afaranareo dia io amin'izay forona amin'izay ny andriamanikafa be diabe ioko namoron'andriamanikafa amin'izay ny olona hoe anompo andriamanitra na ny israeliana raha tratrana izy koa dia jerentsika ny israeliana fa ny israeliana nge zao mihinona zany jehovah jesosy zany inondro zareo ane zany nefa dia andriamanitra ny grika be zao dia inondro israelianina samy manaonao foana dao zay ny olombelona rehetrarehetra eto ambony tany am'izao tsika miteny zao zay ny antony nandefasany dada mary ayava naniraka ny elia hoe andana avy reny ny olona itoditra satria ho avy ny loza aorinany elia dia loza matsiravina am'ty taninareo ty ary efa mandeha zany loza zafatsy hoe vo avy miara mandeha am'izao elia mitory aminao zao mandeha zany loza mamelanareo zany ary ho tratra am'izay nareo dia aza mitady solution fa manatona ny elia fa aty amin'ny elia ny lakle marina zay aty amiko aty ny lakle rehefa te vojery anao dia manatona ny elia mazavabe zany dao ary avakitoy atsika koa indro avy ny andro iava zay tsy anaovana intsony hoe raha velona koa iava zay antona zanak'israely niakatra avy tany Egypta fa izao kosa raha velona koa iava onisy teo zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra sy avy tany amin'ny tany rehetra zay nandroany azy tena nivadika ny tantara zany zay antona zanak'israely niakatra avy tany amin'ny tany avaratra indray sy avy tany amin'ny tany rehetra
fa ampidiko ho any amin'ny tany zay nomeko ny razany. Izany hoe horoahana ny zanak'Israely ny dikan'izay ary ho voaroko ao amin'ny taniny izy ary ho lasany amin'ny avaratra any amin'ny rehetrarehetra manerana azy tontolo zao. Dia io tokoa ny zanak'Israely fa tena voaroka tanteraka mihitsy ny tsy misy afaka mamaly an'izany izao tontolo zao fa tena voaroka ny zanak'Israely. Inona moa izareo le naverina tamin'ny taona 1822 tamin'ny taona 1822 izy zanak'Israely vao naverina tamin'ny taniny. Araka ny ten'Andriamanitra hoe raha verina koa hiavaka hamerina ny zanak'Israely hiala avy any farany avaratra sy hiala any amin'ny tany rehetrarehetra, zany hoe fampodinan'ny Israelana hiverina amin'ny taniny zany miofavinan'iny eto indray. Izany hoe tena nyroahany dada hiavany zanak'Israely ary tena ho avy nefa ny fotoana miarenana anazy. Efa niverina zareo tamin'ny taona 1822 saingy mbola misy jiosy be deaibe any ipetan-dranomasina any fa tsy ao Israely. Reny le anisan'ny tadiavin'ny Elia mizotsika amin'ny teny zao hoe iverena ianareo fa nanao ny tsy mety any ianareo e. Izany mahatonga anareo voaroaka io. Dia mbola tsy tonga saina ihany ve ianareo? Ry Israely ihany ry hafa firenena mba tonga saina daholo. Dia nitsoisantsika ihany ary le teny fa za moa dia tsy maintsy manaratra antsika foana. Izao fa ho ampidiko any amin'ny tany izay nomeko ny razana izy. Indro izao aniraka mpanovo maro hiavaha izay hamovo azy. Ary rehefa afaka izany dia aniraka mpihaza maro izay hihaza azy any antendimbohitra sy ny avoana rehetra ary eny antsefatsefaky ny aram-bato. Mpamovo moa zany ty zany hoe zany mpamovo zany ngamany hoe mpanenjika ve dikasa tsy teko oatra le teny gasy mpamovo zany zay. Zany hoe enjehako mihitsy nareo izy dada hiavary tsy amelako mihitsy ireo raha tsy potika. Fa ny masoko dia mijery ny aleny rehetra ka tsy miafina mitavako mihitsy zany ary tsy takona amin'ny masoko ny eliny. Alohan'izany nefa dia hovaliako avy sasaka ny elony sy ny fahotany noho ny nandotoan'ny taniko dia ny namenoan'ny lovako tamin'ireo fatiny sampony sy ny fahavetavetany ireo. Tezitra mihitsy ny dada hiavah lazay ny fahafatiny sampony mihitsy. Atezerana nge zany hoe samposampy fatiny sampinareo toy nentinareo aty ohatr' izany nanompo Andriamanitra tsy izy ny zanak'Israely. Ratsy be ny zany. Za tena mampitodika ny saina rehetrarehetra ndao tsika hitodika fitiavana anareo zao. Andriamanin-kafa daholo ny antsoinao rehefa tsy hiavany antsoinao. Andriamanin-kafa io ary mendrika no potehana koa ianao. Dia izay no mahatonga ny hoe ho arantsika amin'izay hoe nanomboka teo satria ndroany dada hiavany zanak'Israely tsy nisy nahay ny antso anazy tsony. Izay ny hafarany noho ny amin'ity andriamanin-kafa natsony zareo ty. Tena tsisy nahay ny antso anazy tsony. Indray jerevantsika amin'izay ny ten'Andriamanitra hoe tsy misy mahafantatra azy tsony ny olona dia ny zanak'Israely. Foana hatrany amin'ny famonjena ho any zanak'Israely. Isaia toko fahaenina. Vakitsika indray ny Isaia toko fahaenina manao koa mendinin'ny fahasivy. Ia vakitsika. Hoy izy mandehanaka nazao amin'ity firenena ty hoe mandrenesa mandrakariva ihany ianareo ka nefa aza mahalala. Mijereva mandrakariva ihany koa ianareo nefa aza mahafantatra. Ataovy adala ny fon'ity firenena ity ary ataovy lali-dalovana ny sofiny ary ataovy mikimpy ny masony. Fa andao ahita ny masony dia andre ny sofiny dia alala ny fony dia hibebaka izy ka ho sitrana. Eto izany ten'Andriamanitra dia efa nametraka mihitsy ny ataovy adala ny fon'ireo olona reo. Rehefa avy ny menimenina izany dada hiavah hoe ho aripako nareo fa tena nanompo sampo nareo. Niantso Andriamanitra tsy izy nareo, nanao ny adalana faratampo nareo dia namoa izany raha tsy efa manao no foana daholo koa nareo. Rehefa tsy hahiavany na tsonao dia efa manompo sampy ianao ny dikan'izay. Rofon'izany efa ny alamy katolika romanina sy ny protestanta ilay anarany hoe Iavezy Jehova. Fa misy mbola tsy nanala ny azy. Aty izy manana boky hafa mihitsy fa eo nefa ny tena mipetraka hoe raha tsoinao ny Andriamanitra Abrahama, mahina tsy hahiavany ny tsoinao. Fa ny tena mipetraka aminareo zay miantso Andriamanitra koatra ny hahiavah io. Satria ny rahantsika nijery mihitsy ny originalina ilay anarana tao amin'ny bokin'ny Jiosy
niraisika mihitsy ny hoe raha ny bokyny jiosy dia tany amin'ny taona moins 2000 sy ny moins 1500 tany any ny bokyny Abrahama sy Mose. Fa raha ataontsika hoe raintsika eto ny boky hafa raha ny bokyny Silamo taty amin'ny taona plus 600 ty izy ary ny tokony ho arahantsika. Tena hoe tena mila mipetraka maso tsy miangatra sy tena be fitiavantsika hoe tena hoe raha tena miopany Andriamanitra Abrahama maro ianao izy ny tokony ho arahana. Ny teny tany aloha tany ve zay teny Abrahama mivantana sy teny Mose mivantana ty izy mianakareo no nahitana azy voalohany iny sa le tenyolona taty oriana taty zay taty amin'ny taona plus 600 ty no tsara tsy miangatra tsika na ny teny tao amin'ny katolika romanina sy ny protestanta fa saingy zareo efa nanalany azy. Fantahina mipetraka mihitsy zay fa zay hoe tonga Elia hamonjy sy hanavitra. Mbola tsy ndiko mafy aminao mihitsy izany teny zany hoe hamonjy sy hanavitra zany Elia zany solo tenan'ilay Andriamanitra Abrahama Yahva ny raha namonjy ny olombelona ampafantatry ny olombelona hoe ty ny adalana nataonao mbola anao adalana ihany ve anao dia ho fay ohatran'ny Israely ihany fa tena ny faiziny io Yahva io tsy nge ny Israely ihany ianao ve mitady famaizana ohatran'ny nazo anazy. Fa ny tena petrako aminareo rehetra zay mandeha azy manerana an'izao tontolo zao. Elia mametraka fantena aminareo olombelona eto ambonin'ny tany dia eto amin'ity planeta terre nareo ty ianareo olombelona mbola sahanareo ve nanimbazimbana io Andriamanitra Abrahama fa fanazimbazimba anazy ny fanovana ny anarany. Raha Yahva ny netsony Abrahama anazy azo vaina tsony izy efa manimbazimba ianareo vovanao zany. Ary raha Yahva ny netsony Mose anazy mbola manimbazimba koa anao raha hovainao zany satria mpaminany lehibe anankiroa ngereo niaraka tamin'ny Yahva. Ka ahoana moa anao ny anazimbazimba ny anarany io hovainao zavatra hafa ny izy dia amoronanao zavatra hafa mihitsy ny izy. Tsy matahotra ve anao? Aza miantso any Andriamanitra Abrahama aloha rehefa zavatra hafa ny antsonao fa tsy mety tena tsy mety ary milaza aminao fa tena tsy mety fa ifandonanina amin'izay anao dia ianareo. Fa Andriamanitra Abrahama zany tsy azo sangina mihitsy zany. Andriamanitra zany ary tena izy zany ka mamerina ny sainareo olombelona mihitsy ny hitodika any amin'ilay tena hoe mba jerevo amin'izay ny manina. Fa ny zanak'Israely izay niaraka taminy rehefa nandika ny teny sy naniotra anazy ary niantso Andriamanitra kafa hatrany dia tena nataony fay mihitsy. Hitantsika tsara fa tena voaroka anie zareo ary tena fay anie zareo lasa niparitaka manderan-tany ange zareo ary tena fay izy. Hitantsika tsara zao nanaovan'ny Hitler anazy tamin'ny taona ady lehibe nisy tany aloha tany ireo tamin'ny ady lehibe faharoa angamba tsy haiko na voalohany na faharoa noho ny jios Hitler anazy iny tamin'ny ady lehibe faharoa. Zava-doza mihitsy anie. Anjarantsika ny mieritreritra amin'izany sary rehetrarehetra zany hoe tsy mamela masana io Andriamanitra Abrahama io rehefa tena tezitra ary tena tezitra izy zao satria ahoana moa ny anarany kosa raha natsony hoe Yahva tany aloha tany. Ary zareo ary rehefa mira dia manao hoe Alleluia dia zany ihany anarany Yahva ny dikan'izay. Ahoana moa lasa miovana izy tokoa hoe lasa hoe Allah lasa hoe Jehova lasa hoe Yahvé. Ahoana moa natao an'izany kosa izy tena tsy mety kosa ny zany. Ary profon'izany tsy misy afaka amin'ny fahotanany olona nefa ny eo Andriamanitra io tsy tia fahotana mihitsy io. Ino ny vakitsika eto amin'ilay Esaia 5:20 voalohany sy ny faharoa hoe ny tanany Yahva dia tsy feo fa mavonjy ary ny sofiny tsy ladaloana fahamarita. Fa ny eloko ny hevitra mamosaraka taon'Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo dia tsy miaino anareo izy. Izany hoe io Andriamanitra Abrahama io zany dia miantso anao mihitsy hoe tsy hainao mpanota zany izy. Raha vao novainao io anaran'io dia efa mpanota ianao ary izay no nandringana any amin'ny Israely ihany. Raha vao novainao io anaran'io dia efa nanota ianao satria ny teny ny mpaminany Israely ihany hoe ny voninahitro tsy meko ny hafa mihitsy ka tsy ekeny io Andriamanitra io mihitsy zany hoe anarana ho voavaina izany. Raha vakitsika ny boky ny didy folo ny jiosy raha niresaka tamin'ny Israely ihany izy tamin'izay fotoan'izay ka nanome ny fanekena voalohany izay nifanaovany tamin'ny zanak'Israely dia izao ny voalaza ny lana hoe aza manana andriamanitra hafa fa izao rery ihany.
zay ny voalaza ao anatin'ny didy folo ny Andriamanitra io mena zanak'Izraely. Zany hoe tsy ekeny mihitsy zany isy Andriamanitra idobly anazy any na hovainao ny momba anazy. Rehefa iaiavanao anarany dia iaiava hatramin'ny farany. Vaky antsika amin'ny bokin'ny Exodosy toko fa 20:1 sy ny 4 ary ny 7. Dia nilaza zao teny rehetra zao Andriamanitra ka nanao hoe ty le tenin'ny Mose ty a. Ary raha vao mino any Abrahama ianao dia mino any Mose satria Mose sy Abrahama mitovy. Andriamanitra reny naniraka anazy mianaka. Ary raha vao mino any Mose ianao dia mino any Abrahama dia mino an'ity tenin'ny Yahva ty, le Andriamanitra Abrahama sy Andriamanitra Mose. Fa izao ny tenen'ny tato. Dia nilaza zao teny zao izy ao amin'ny bokin'ny Sefer Torah Jiosy. Araka ny Exodosy toko 20 hoe Shemot chapitre 20. Shemot moa zany dikany Exodosy amin'ny teny Hébreu. Izao ny hava-Andriamanitrareo izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Eo moa zany dia efa nametraka ny définition io Andriamanitra Abrahama io fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely nivoaka avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana anazy. Apetraka aminareo rehetra izay miantso ny Andriamanitra anareo any nareo hoe nareo ve ilay andevy tany Egypta sa ny Israely any? Manontany tena daholo amin'izay rehetrarehetra na malagasy io na anglisy io na frantsay io na afrikana io na arabo io na sinoa io na japonais na amerikana hoe ianareo ve ny voalaza tamin'ity teny ity sa hafa? Dia voalaza ny ten'Andriamanitra fa ilay Andriamanitra dia tao amin'ny Israelianina mihitsy no niasa araka ny tenin'Andriamanitra Abrahama tamin'ny Mose hoe izao no hava-Andriamanitra ao izay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta tamin'ny trano nandevozana. Raha ity teny ity zany dia mazava fa izay andevo no miaraka aminy ka andevo tany Egypta. Ka ianareo ve mba andevo tany Egypta? Ianareo rehetrarehetrareo ve mba nisy andevo tany Egypta? Fa izaho manokana aloha dia milaza fa tsisy andevo tany afa-tsy Israely rery ihany ny andevo tao Egypta. Araka ny voalaza ny tenin'ny Andriamanitra ny Abrahama ary ny soratany dadabe Mose. Fa i dadabe Mose izay tena mpaminan'Andriamanitra dia niteny fa io Andriamanitra io dia nitondra ny zanak'Israely niala avy any Egypta tao amin'ny trano nandevozana. Raha amin'ny andininy 7:20 mantsy ny Exodosy 19 andiny voalohany. Tamin'ny volana fahatelo taorian'ny ialany zanak'Israely tany amin'ny tany Egypta dia tamin'ny andro zany no natongavany tany amin'ny efitra Sinay. Ao amin'ny efitra Sinay zany zareo amin'io, zareo Israelianina zany. Dia tao amin'io efitra Sinay no nanomezany dada Yavan'ilay didy folo any zareo any Israelianina. Dia reto Israelianina reto zany satria ilay nivakiko tao amin'ny andininy fa ao amin'ny toko 9:20 teo. Reto Israelianina reto zany lay andevo tao Egypta dia ireo ilay nentina nivoaka. Io izy ny dada Yahva hoe izaho no Yahva Andriamanitra ao ilay nitondra anao avy any amin'ny tany Egypta mivoaka avy ao amin'io trano nandevozana io. Mazava zany fa ny mahafantatra an'io Andriamanitra io dia ny Israelianina. Noho izany tsy maintsy ny bokin'ny Israelianina ny jerevantsika ny momba azy. Fa tsy azy hoe ary amin'ny boky tsy fantatra ary. Ka misy teny hoe izy io mba mahafantatra an'io Andriamanitra io fa nisy ny teny tamina, ny resaka tamina, nisy ny seho tamina. Aza miditra amin'izany fa ny teny marin'ny Abrahama kosany dia misy mazava hoe izao ilay Andriamanitra Abrahama ilay nitondra anao nivoaka avy tany amin'ny tany Egypta. Nihetsoana zany Andriamanitra, nihetsoana zany Andriamanitra Abrahama zany Yahva nihetsoana taminy ao amin'ny bokin'ny Jiosy. Dia izay no tonga amin'ny teny hoe io anaran'ny Yahva io dia misy an'izao teny izao ao amin'ny andininy 7. Aza manana Andriamanitra hafa fa izao Yahva ihany. Zarery zany no Andriamanitra ao, Yahva no anarako dia aza asiana Andriamanitra hafa intsony ankoatrana mazava-be izay. Eto zany eny dia miteny amintsika mihitsy hoe aza miantso Andriamanitra hafa intsony ianao fa ny anarako efa hainao Yahva no anarako. Ka aza miantso hafa intsony ianao. Nanina nefa nareo ny antso hafa? Dia misy mantaiza moa ilay antsonareo? Dia samy mandinika. Aza efa nanome santionina ny teo. Misy hoe miantso hoe ala. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra araka ny voalaza ny soratra masina any Jiosy. Misy miantso hoe Jehova. Tsy izay ny anaran'ny Andriamanitra io araka ny voalaza ny soratra masina any Jiosy.
boky ny Abrahama sy boky ny Mose sy afiatoran'ny Jiosy. Misy miantso hoe Jehovah tsy izay ny anarany io a, misy miantso hoe Yahvé tsy izay ny anarany io, fa ny anarany niantsony Abrahama azy sy niantsony Mose anazy dia mazava be hoe Yahveh. Zay mahafantatra azy tsara mihitsy zany Abrahama zany, mahafantatra azy tsara mihitsy. Andriamanitra Abrahama izy, Andriamanitra Mose izy, fa i Mose moa tena nizingizina mihitsy ny amin'ny fahalalana azy, tena fantany tsara mihitsy. Satria raha miteny hoe Andriamanitra Abrahama dia mahafantatra azy Abrahama, Andriamanitra Mose dia mahafantatra azy Mose. Iza ny anarany? Yahveh no anarany. Dia ahoana nefa nanao nanova? Fanontaniana apetraka anao, nanina anao nanova? Iza no teny taminao vao io? Iza no teny taminao hoe hovainao io? Fanontaniana apetraka aminao rehetrarehetra mihitsy izay. Fa tsy moramora mio Andriamanitra Abrahama izao zavatra nataonao zao. Satria efa antiny izy hoe aza manan'Andriamanitra kafa fa izarely ihany. Ary namafisina izany tamin'ny boky ny mpaminany, araka ny tenin'ny mpaminany, ary boky nisy afaka itsika miaraka indray boky nisy dia manasa anao foana miantso anao anaraka an'ilay teny. Isia 48:11 48:11 izao ny voalaza: no ny tenako, eny no ny tenako ihany naovako an'izany, indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro kosa tsy omeko ny hafa. Tena lotoina mihitsy ny anaran'ny dada Yahveh, lasa novainareo. Raha Yahveh ny tokony hiantsoana azy, mandinihy teny ianareo nanina novainareo anarana io. Fa efana avy aiza? Iza nanomenareo an'io? Valy teny menanao a, ny adverseran'io Andriamanitra Abrahama io nanomenareo an'io. Ilay natonga dada Yahveh tezitra foana hatramin'izay. Ary vokatry ny atezerana dada Yahveh amin'izay a, teo amin'izay nareo nanararoatra. Rehefa tezy dada Yahveh dia nisitaka tamin'ny zanak'Esy, tsy nety niaraka tamin'ny intsony a. Teo amin'izay nareo a, ny olombelona tena nampalahelo mihitsy ilay zavatra niseho. Nalain'izareo amin'izay dia namorona anaran'Andriamanitra amin'izay izy. Teo daholo ny nivoahan'ny anarana be dia be natsoinareo olombelona. Oka daholo ny karazan'Andriamanitra be dia be. Indrisy mampalahelo. Zany hoe nararotiny sasany ilay fisitany Yahveh malala tamin'ny zanak'Israely, Yahveh ilay Andriamanitra Abrahama, ilay Andriamanitra Mose. Rehefa niala tamin'ny zanak'Israely izy fa tezitra, dia nararotina amin'izay ilay fialana. Satria tsy nahafantatra azy intsony ny zanak'Israely, dia nararotina koa ilay tsy fahalalana, dia novaina amin'izay ilay hoe Allah, Jehovah, Yahvé sy ny maro samihafa izay tsy voatanisa. Misy mamorona be dia be any, fa reo moa no tena malaza reo, dia izay nahatonga ny hoe tia ny santionany ity. Fefa be dia be izany ankehitriny. Mampalahelo, mendrika ny potehany izao tontolo izao. Ary tena rary ny raha ho potehina amin'izay nareo. Rary. Izany hoe efa iza moa zany mianatra amin'ny teniteny takan'ity. Ity natao hoe zandry ny Yahosoa, ilay iraka ny Yahveh, ilay misolo tena n'ilay Andriamanitra Abrahama, Yahveh no anarany. Ilay nambaninareo sy nataonareo tsinitsininy, ity izy ity. Tsy matinareo zany anarana zany. Olombelona ihany nareo ka mipetratra. Fa ny tompony aina no miresaka aminareo, ary ny tompony fanahy. Tsy moramora zao nataonareo zao. Naninona nataonareo an'izao ny Andriamanitra maro? Manao revitra ely aho hoe rehefa tsy teo rigana, raha tsy teo aripaka, verena amin'ny Yahveh nareo. Fa tsy misy manam-pahefana amin'ny teny tany ty fa tsy Yahveh rery ihany. Izy ny Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Manolo anao hitodika anao riverina mba tonga izay. Isia toko fa teny moa zany 4:9 no vakentsika. Isia 64 hoe
nanomboka tsy misy niantsona rany dada iavantsony ny olona satria tsy afaka miantsona rantsony satria tsisy famonjeny intsony ny zanak'Israely. Tsy misy afaka miantso ny anarany. Isaia 64:6 tsy misy miantso ny anaranao na mifohy fikitra aminao fa efa nanafina ny tavanao taminay ianao ka nandevona anay noho ny amelokay. Tsy afaka miantso tsony ny anaran'ny dada Iavany olombelona dia ny Israely ihany. Tsy misy miantso ny anaranao tsony na mba hifohy maraina ka hifikitra aminao. Ino ny antony? Nafeny dada Iavany tavany ka tsisy afaka miantso azy, tsisy afaka miresaka aminy. Zay ny zava-misy. Nampalahelo ilay tantara. Tena nampalahelo mihitsy. Antsika jery tenin'Andriamanitra fa vokatry ny atezerany dada Iava aza dia mbola nitoy ihany ny teny hoe tsy nahafantatra azy tsony hatrany amin'ny zanak'Israely. Zany hoe vakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny bokin'ny Jeremia 4:2. Jeremia 4:22 dia miara-mijery antsika zay. Jeremia 4:2. Angea vakitsika ny teny. Jeremia 4:22. Fa adala ny oloko, izao tsy mba fantany, tsy fantany tsony dada Iava. Zaza tsy misy saina izy, tena tsy misy saina intsony. Very zany ny fahalalana ny dada Iava, sady tsy manam-pahalalana. Raha ny anao ratsy dia enda izy, fa raha ny anao soa kosa tsy fantany tsony. Mazava zany ny teny eto fa tena tsy mahafantatra ny dada Iava tsony ny zanak'Israely. Teo ilay nararotina amin'izay. Ary ny zava-doza azy, raha sendra misy miantso ny aran'ny dada Iava dia nitenenina hoe aza miantso an'izany tsony fa so maty eto ny hafarany. Maty mihitsy ny hafarany. Raha vakitsika ny bokin'ny Amosa 4:4 angambany izay vakitsika zay. Amosa 4:4 vakitsika kely amin'arany ao soa. Amosa izay misy an'izany Amosa zany. 4:4 dia manomboka amin'ny 5. Hoe teto no nahatonga ny olona nanararoatra nanovany eo amin'izay dia ny olona tsy matahotra ny eo Andriamanitra Abrahamy mihitsy. Amosa 4:5 ka hatrany amin'ny 10. Ary raha misy folona sisa ho an-trano iray dia samy ho faty ireo. Io zany ilay ozina hoe ho ataoko maty mihitsy nareo androany. Hoenjehako mihitsy ireo dada Iava, vonoko nareo. Ary ny havan'izay matina izay mandevona azy dia ambetany faty ka dia tondra azy hiala ao an-trano. Hoe avoaka zany dia faty zany satria maty ireo. Dia hiteny amin'izay ao anaty trano hoe mbola misy ihany va ato aminao, zany hoe mbola misy olona maty ihany ao. Dia hoy izy hoe tapitra, dia ho valiana hoe manginona re fa tsy tokony ho tonoina ny anaran'ny Iava. Hoe aza tonoina ny anaran'ny Iava fa raha vao tonoina io dia maty eo indray tsika. Zany hoe tena tsy misy fahefana iantso ny anarana tsony fa tena lasa danger de mort no miantso anazy. Raha ho an'ny zanak'Israely nanomboka teo ny Israelianina ilay tsy nahafantatra azy tsony ary tsy nahalalana azy tsony. Ary tamin'izany fotoan'izany tokoa dada Iava no nanao ny lehilahy aminazy hoe ny oloko hafantatra ny anarako dia izay hitenenako hoe ity aho. Satria ny Israelianina efa tsy afaka hafantatra intsony noho ny amin'ny atezerany dada Iava dia nipoteny mihitsy ny fahalalana azy ka vita ny dada Iava hatrany amin'ny naniraka Nebokadnezara hanapotika ny tempoly izay misy azy. Vita ny hatrany amin'ny fanapotena ny tempoly noho ny amin'ny atezera. Ka rehefa tsy teo potika ohatra nanjon'ny Israelianina, petra tsara ianao. Aza miseho anao mahery ianao no miseho matanjaka ianao fa tsy matanjaka zany ianao. Olona ihany ianao fa tadidio ary lehibe ilay mibaiko ny sainao. Fa ny foroniny ianao Iava ny namorona anao. Ilay dada malalaka, dada ny Elia zany. Ilay naniraka ny Elia. Dada izy ve Andriamanitra izy ve tsy atao dadako aminy. Dady fanajanana azy zany. Ary marina zany. Zay ny zavatra misy zay. Ka inona ny sary mipetraka zany amin'izao tsika miteny izao. Fa raha ny sary mipetraka dia hoe rehefa tsy afaka niantsony eo Andriamanitra intsony ny zanak'Israely tena
tafasaraka tamin'ny dada Iava araka ny teny hoe indro ny tanany Iava tsy fifa mavonjy ary ny sofiny tsy ladalovana famahary fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo ny Andriamanitrareo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka tsy miaino izy. Izay teny izay dia porofo mitohaka amin'ny tendantsika fa tsy mety miaino ny mpanota io Andriamanitra io. Zany hoe raha vao novainao io anaran'io efa mpanota ianao ary tsisy Andriamanitra miainanao zany io. Tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io, reraka ao fotsiny ny antsoantso tabataba anao zo fihetsiketsena maketsy maka fa tsy miainanao zany io Andriamanitra Abrahama io zany. La ny andro io fotsiny ianao. Fa raha Andriamanitra tsy izy dia miaino anao. Fa nazavaiko hoe ary io ngery natezitra ny dada Iava. Io no natezitra anazy. Ny fiantsoan'Andriamanitra tsy izy natonga ny atezerany. Dia zao nefa samy antro Andriamanitra tsy izy daholo nareo nefa manome Andriamanitra Abrahama. Aza manontona le Andriamanitra Abrahama na Andriamanitra Mose rehefa tsy teny hoe Iava ianarana fa tsy izy daholo ny ankoatran'izay. Tsy izy. Kategorika mihitsy ny Elia miteny fa tsy izy. Ary rehefa tsy izy dia tsy izy. Ianao mila mieritreritra sy mandinika amin'izay manaraka amin'ny marina fa tsy ianao no mbola iziriziry amin'ny zavatra tsy mety ataonao. Samia tonga sainy. Fanavotana fanahy fa tompony fanahy nge io Iava io. Ary izy nilaza fa ny fanahy izay manota dia ho faty. Rehefa teo faty izany ny fanahinao mipetraha ihany amin'io anarana tsy izy io ianao. Ezekiel 7:24 hoe ny fanahy izay manota, izany ny fanahy izay mbola miantso Andriamanitra tsy izy dia ho faty. Ary rehefa natoloka anao ny antony tonga ny anarana nipotra, rehefa nanomboka tezitra io dada Iava io dia niova ilay izy. Indao aloha jevantsika koa ilay hoe ny fanahy izay manota no ho faty dia ny anankiray ilay hoe ny rano mihitsy Nebokadnezara nandoro ny tempoliny. Mampatsifika anazy teknisiana na somary adiny kely zany izay zazay. Ohatsika aloha jery an'ilay hoe Ezekiel 18:4 zany no vakitsika voalohany. Ezekiel 18:4 indro ahy ny fanahy rehetra toy ny fanahy ray dia toy izany koa ny fanahy ny zanany samy ahy daholo ireny. Ny fanahy izay manota no ho faty. Zany hoe raha misy fanahy manota zany dia ho faty io fanahy io. Ka fahotana ny natezitra n'Andriamanitra tamin'ny zanak'Israely, ny fahotan'ireo zanak'Israely nanompo Andriamanitra tsy izy, niantso Andriamanitra hafa. Tany dia fatezerana, potika, fampitehana. Rehefa tsy teo potika ianao fa andro farany zao, velamy Andriamanitra tsy izy. Niverenina amin'ilay Andriamanitra Abrahama antsoiny anarana hoe Iava. Niverenina amin'ny Andriamanitra ny Mose ilay antsoiny anarana hoe Iava. Fa ray ihany ny Andriamanitra izy mianakary. Tena fitiavana izany teneniko izany. Fitiavana ny te-hamonjy anao satria maninona? Efa mandeha any ny loza hamelanareo olombelona. Efa misy eo ambony lohanareo, efa misy eo ambanin'ny taninareo, efa misy eo akaikin'ny tongotronareo. Efa mandeha ny daholo ny loza. Teny amin'ny rivotra efa misy. Feno loza amin'ity taninareo ity amin'izao ritenenako izao. Ny fikapoana eny aminao eny sisa ny andrasanao. Rehefa tsy hitodika ianao dia hamely ireo. Dia mbola misy fotoana maiza mifehy. Fa fitiavana izany ataon'ny Elia zany. Tena fitiavana izany. Mbola misintona anao foana hoe mba miverena fa ampy izay. Nanome porofo za. Nomeko mihitsy hoe ity daholo ny fôtin'ilay izy. Tato ny navoanareo. Olo jerevantsika daholo izany rehetrarehetra zany hoe menoho ny tenin'ny mpaminany Israely ihany. Zany hoe jerevantsika hoe tena nipotehiny dada Iava amin'izay hatrany amin'ilay tempoliny. Rovakitsika ny bokin'ny Jeremia film izy 52 amin'izy. Jeremia 52:11 angambany izy hoe potehany dada Iava mihitsy ny tempoly tao Jerosalema. Hoe Jeremia 52 amin'izy indray ity zao. Teo amin'ny andininy hoe vakitsika manomboka amin'ny andininy fahafiry. 52:7 ka hatrany amin'ny Jefia France 7, 8, 9, 10, 11 angambany izay. 10.
vakitsika andidiantsika eo ny afaran'izy zay. Ary nisy voabanga ny tanàna dia nandositra alina ary ny miaramila rehetra ka niala tao an-tanàna tamin'ny lalana mankany amin'ny vavahady tany elanelan'ny mandaroa izay eo anilan'ny sahany mpanjaka fa ny kaldianina no manodidina ny tanàna ka nandeha tamin'ny lalana mankeny amin'ny tany ay. Ary ny miaramila ny kaldianina nenjika ny mpanjaka ka natratra ny Zedeka teny amin'ny taniny ay. Ary Jeriko dia niparika nandao azy ny miaramila ny rehetra ary voasambotra ny mpanjaka ka nentina niakatra ho an'ny Babilôna, ho any amin'ny mpanjakan'ny Babilôna tao Ribla any amin'ny tany Amata ka dia notsaraina tao izy. Ary ny mpanjakan'ny Babilôna namono ny zanakalany Zedeka teo mason-drainy ary ny mpanapaka androdrina koa dia nivonoany tao Ribla. Ary nompitsiry ny mason'ny Zedeka dia nafatotry ny mpanjaka tamin'ny gadra varana izy sy maro samihafa. Io zany hoe nivonoany zareo aiza moa hoe amin'ny 720 240 notoizatsika. Ary tamin'ny andro 10 tamin'ny volana 15 tamin'ny taona 720 nanjakan'ny Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna dia tonga tany Jerosalema Nebosaradana lehibe ny mpiambina mpanompon'ny mpanjakan'ny Babilôna 720 ka nandoro ny tranony ava sy ny tranony mpanjaka mba amin'ny trano rehetra tany Jerosalema dia ny trano lehibe rehetra dia nodorany tamin'ny hafa avokoa zay, satria dada Iava mihitsy naniraka anazy hoe nanadory. Rehefa tehitra zany hoe dada Iava io dia tonga amin'izany sary zany ary miomana ny dikan'izay. Io ny proof fa nitapahany mihitsy ny fifandraisana tamin'ny zanak'Israely naseny doriny Nebokadnezara mpanjaka mihitsy izy. Zay le rikatra amin'ny Jeremia 5:20 noinge fijalevantsika izy teny zay. Jeremia 5:20 hoendro Nebokadnezara mpanompo manoko amin'ny 9 koa izao no lazainy Iava tompony maro noho ny tsy henonareo ny teniko ry Israelianina, satria Israeliana io resany io dia indro ampanalaiko ny firenena rehetra any amin'ny varatra sy Nebokadnezara mpanjakan'ny Babilôna mpanompoko. Lazainy fa mpanompony mihitsy nefa zata sady olona mpanompo sampy io ny tena biby be mihitsy. Hoy Iava, ary hoentiko amely an'ity tany ity izy sy ny mponeto mba amin'reto firenena manodidina rehetrareto ka aringako tokoa ireo ka ataoko figagana sy zavatra mampisitrisitra sady rava mandrakizay. Ary dia atsahatra eo ny feo mifaly sy ny feo miravoravo sy ny maro samihafa zany. Eo zany hoe nasainy dada Iava nobataina avy any mihitsy Nebokadnezara hoe asio io dia poteo ireo Israelianina reo dia poteny Israelianina tokoa ary reo poteonareo Babilônianina io Israeliana io dia tonga tokoa izy moa i Nebokadnezara mpanjaka dia nanapotika ny tanànan'ny Israelianina dia nidoro rehetra any amin'ny tranony Iava mihitsy nidorany. Navelany dada Iava nidorana amin'izay hoe dory io fa tsy araka amin'ireo intsony zay. Zany rehefa tehitra io dada Iava io. Ianao ve tsy tonga saina amin'izany hoe ianao efa fantatra na fa Iava ary ianao efa mpanota mpanao ratsy ny ato amin'ny Elia. Tsy misy olona manao ratsy intsony miaraka amin'ny Elia zany fa olona parfait. Ary efa manarivony zany olona parfait zany zay miaraka amin'ny Elia amanarivony. Ary efa be dia be nefa maniry teo tonga amin'izany. Zany ny etsokonao hoe ianao hoe mbola te hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama ihany, mbola te hiantsy ady aminy nefa voapolofo aminao fa tsy izy anie io ohatsonao io. Andriamanitra tsy izy anie io ohatsonao io. Mbola tsy tonga saina ihany ve ianao? Anjaranao mieritreritra fais ton choix. Na ianao hiady amin'ny Andriamanitra Abrahama io dia tsy izy ihany no ataonao ary. Na ianao tonga saina dia hiverina dia verena miaraka amin'ny Elia. Andao hiaraka amin'ny Elia amin'izay ianao. Elia le nendrasan'ny Israely. Fa zany Elia zany mpanala olona amin'ny fahotana, mitondra olona ho tsy mpanota intsony ary mitondra olona ho lasa parfait tahaka ny Elia parfait. Antsony ianao hitodika hoe fiainany amin'ny dada Maria Iava, Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Mose. Reo zany le teny nomeko anao reo hoe tanteraka ny teny fa rehefa tesy dada Iava
tena nipoteny ny fiarahana aminy ary teo nararotina amin'izay satria efa tsy misy tsony ny tempoly dia tsy afaka miantso an'le anarana tsony lozika be zany ko tao amin'ny tempoly ny etsona an'io anaran'io dia lozika ny tsy fahalalana anazy lozika ny tsy fahalalana anazy dia novain'ny olona amin'izay le izy satria io tantara io tany amin'ny taona moins 500 tany hoany io tantarany natongavany Nebokadnezara io tao moins 590 teo dia nanomboka ny déportation ny zanak'Israely zany hoe natao sesitany esclave dia nitoy nandeha tao amin'ny zareo medianina persianina niditra ilay koa reny niditra ny grika niditra ny romanina ary taty aorindrinan'ny romanina niditra ny arabo ary teo na tonga ny famoronana an'ilay anarana ihany koa satria hoe rava ilay anarana dia namorona koa ny arabo namorona ny anarany hoe ala izy tahaka ny katolika romanina namorona hoe Yahvé tahaka ny protestanta namorona hoe Jehova samy ara namorona ary niforona dao naran'Andriamanitra be dia be rehetra zay efa tsy haitsika tsony nisy ny amin'ity tany ity samy nanao daholo rehetra rehetra zay na tonga nanana profeta ity ilay marina miverena amin'ny marina daholo miverena ao amin'ilay marina daholo fa ampy izay tsy marina nataonareo zay ary lazaiko anareo fa tena fitiavana zao fitiavana ny hamonjy olona hanavitra olona hamerina anareo any amin'ilay tena nahary tongotra matananareo fa ny mpanota zay voalaza fa mpanota iny dia tena ho faty ho any amin'ny elongena ho any amin'ny l'enfer l'étang du feu ho any amin'ny afo mirehitra mandrakizay ianao fa mbola io Andriamanitra Abrahama io no teny azay hoe ho alefako any ny mpanota izy mihitsy no teny azay tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany hoe Yahoshua no anarany jerevantsika io histoirany mpamina ny farany io ary aza miteny ary izy moa ianao io ho fantatreo ihany ny tantarako fa rao fotsiny ny teniko fa mamonjy ianao zao tiako atongavany zao soa ho anao zao izy ny tsy maniro afaka amin'ny fahotana fa jereo zay niaraka taminao rao na afaka anao tamin'ny fahotana ove tsy mbola mangalatry ihany ianao ove tsy mbola miteny ratsy ihany ianao miaraka amin'izay nitomponao hatramin'izay ove tsy mbola mijangajanga ihany ianao jangajanga ngenao io manambady be dia be io jangajanga ngenao c'est de l'adultère fijangajangana zany raha nanamboatra ny olombelona Andriamanitra dia lasy vavy no nanamboarana anazy ary ny tantaran'ny Abrahama dia milaza mihitsy fa hiady masaiva ny razamben'ny olombelona vady izy ireo ray ny vadin'ny Adama dia Eva ary ray ny vadin'ny Eva dia Adama ko mahina tsy miverina amin'io nareo raha tena Andriamanitra Abrahama no Andriamanitra nareo lasy vavy no namorony anazy dia lehilahy ray manambady vehivavy ray ary zay no original zay fa niditra ny fononareo no mahatonga anareo manambady be dia be io olona maditra zany mpijangajanga zany mpangalatra mpijangajanga ny mpanao ratsy mpijangajanga rehefa novaina ilay anarana dia efa mpanota zany ary ny mpanota ho vonon'Andriamanitra i Abrahama io Andriamanitra i Abrahama mihitsy ny amono anao tena miteny anareo mihitsy ny efa fitiavana ho azo tsy misangy io Andriamanitra i Abrahama io izy no Andriamanitra verina amin'ny daholo zay rehetra miantso anazy iayavano anarana ary tsy manota intsony zay miantso an'io Andriamanitra io tahaka ny Elia tsy zay rehetra efa niaraka tamin'ny Elia satria zay miaraka amin'ny Elia zay na nytoa anarany hoe Elia iayavano ny mpaniraka azy dikany El dia Andriamanitra solo tena ny Andriamanitra mandehandeha ny atao hoe Elia raha zavy za manavitra ny rehetrarehetra io izy tontolo zao izy ho avotako zao engane mba isan'ilay klasiny teo voavonjy ianao engane ko nisy ao anatin'ilay klasiny teo afika ianao fa ity ny famonjenanao zao teniko zao maizy ianao mitodika dao anaraka ny Elia anaraka ny dada Yahava satria Elia nitondra anao any ho afika ianao rehefa manaiky an'izao famonjena zao jereo ny rehefa miaraka amin'ny Elia fa manarivony anie njaranao mba miditra koa mavonjeko koa ny fanahinao fa ny fanahy-panota ny atao hoe mpanota dia ny olona nanaovan'io anaran'Andriamanitra io dia efa mpanota ianao fa mpanota ianao zay ny mpijangajanga mpanota ianao zay manambady be dia be mpanota ianao zay mpiteny ratsy mpanota ianao zay mpisoloky mpanota ianao zay mpamono olona ianao mpanota ianao zay mamosavy olona ianao manota ianao zay
manao zay animba olona ianao mpanoty ianao zay Andriamanitra mampanoty miaraka amin'io fa mba tonga saina fa ny Andriamanitra Abrahama kosa ny tsy tia fahotana ary mahakala amin'ny mpanota mihitsy izy vao vakitsika teo. Zay ny fiafarany teliko mazava tsara aminao, porofoko aminao fa fitiavana zany. Ny Andriamanitra Abrahama zany tsy fisangy zany. Aza misangy an'izany ianao sy anao sahirana. Olombelona ianao ka mipetra tsara fa tsy fisangy zany Andriamanitra Abrahama zany. Izy tena be fitiavana fa tsy azo rorotina. Ny fampianarana antsika manaraka indray hoe ahoana mihitsy ny tenin'ny Mose indray mikasika ny amin'ny mpaminany. Mpaminany iza ny tokony ho arahana sy hoenona teny. Izay no jerevantsika indray amin'ny manaraka izay. Fa eto antsika dia mahita mihitsy hoe efa tsy mety intsony ilay izy. Tena efa diso be ny Andriamanitra anao. Porofon'izany ianao mpanota io. Porofon'izany ianao tsy mety tanteraka io. Fa ny olona izay miaraka amin'io Andriamanitra io, izay no tonga nazo namonjy ianao, mo tonga tanteraka ianao. Fa io Andriamanitra io mihitsy tsy tia olona maloto, tsy tia olona mpanota. Vao nivakitsika teo izy, hoaringana ianao rehefa mpanota ianao dia hoaringana ianao. Ary rehefa tsy mbola ringana ianao amin'izao dia voatsipy ianao rehefa maty any amin'ny farimy rehetra avy, any amin'ilay feu éternel, mamono anao tsaki-janona. Zany ny toerana famonoana amin'ny fanahy. Izay no misy angaha zany, ka izay ny tenin'ny mpaminany farany. Tenin'ny mpaminany farany taona izany meko anao zany. Yahoshua ilay mpaminany farany. Mpaminany Israelianina, araka ny tenin'ny dada Yahva hoe mpaminany Israelianina no henonao ary ho arahanao. Izay ny amarantsika anazy. Deutéronomia 18:15. Deutéronomia 18:15, mpaminany Israelianina no henonao anatin'ny Sefer Torah Jiosy zany. Vakitsika sady amarantsika anazy. Izay no jerevantsika indray manaraka hoe raha ny lalàna zany dia tsy maintsy atao amin'ny Israeliana eto ihany ny azo rana ny teny. Zareo Israeliana ihany tsy maintsy henona teny fa ny ankoatra izay dia tsy mahazo. Deutéronomia 18:15, eo avarantsika ara ny teny. Voninahitra dada Yahva sy Joshua. Mpaminany avy eo aminao dia avy amin'ny rahalànao tahaka ahy. Zany hoe mitovy aminao izy Mose, ka izaho taranaka Israelianina. Israelianina ohatra anaty dikan'izay. Hitarika an'izareo izy zareo any anefitra amin'io fotoana io. Izao. Nohatsanga ny avahandriamanitra ho anao. Ary izy no henonareo. Zay. Io mpaminany Israeliana ihany zany no azo henona zany. Fa raha vao tsy Israeliana dia tsy azo henona. Refeso indray ny mpaminany miresaka aminareo. Iza ny mpaminany miresaka aminareo? Dia samy mandrefy azy tsika. Ianà zao dia tena mpaminany Israeliana mihitsy ny no arahako hatramin'ny farany. Araka ny tenin'io Andriamanitra Abrahama io. Zay no hoe tenin'ny Andriamanitra Abrahama Yahva, ary Andriamanitra Mose Yahva. Mpaminany Israeliana. Izay no jerevantsika sy ny toin'izay satria famonjena mandrapa tonga antsika any amin'ilay mpaminany farany izay atao hoe Yahoshua no anarany. Fa zany ny tena mpamonjy zany, mpanavitra zany, iraka farany meny dada Yahva ho amin'ny fanavotana ny olona. Dia miraso antsika izay nandresy nanaraka ho tahiny Yahoshua ny antsika rehetra, ho tahiny dada Yahva. Satria tao amin'izany Yahoshua zany nazona ny famonjena. Izay ilay ho hazavaintsika mihitsy izay. Ho ampahafantarina antsika hoe tena nisy mihitsy ny laminasa-pamonjena. Ary ho jerevantsika hoe nakaiza ity tenin'ny dada Yahva ity, raha monjy ny olona izy, aiza ny teny misy anazy. Efa mazava fa tao Israel. Satria Andriamanitra Abrahama izy dia lasa Andriamanitra Mose. Noho izany ary amin'ny taranak'i Abrahama nakany amin'ny Mose no misy anazy. Satria ireo no nafantatra an'ilay anarana. Ary ny Andriamanitra Mose, rehefa mino amin'ny Mose nareo dia tsy maintsy mino ny Andriamanitra Mose. Ka ny Andriamanitra Mose dia ao anaty Sefer Torah. Ary ny Sefer Torah dia miteny hoe Yahva zany Andriamanitra zany. Fantany napetraka hoe inona zany no tokony atao rehefa resy lahatra. Dia arao foana ny fampianarana. Fatoranao dony ataonao fa zao ny teniko aminao mandarany Elia. Hatrany andao hiaraka amiko. Hoe za hamonjy ny fanahiko hoe za fa za tsy hamonjy.
tsy anarin'ny fanahy fa amonjy andao zay amonjy ny fanany miaraka mily atoly am'izay manerana an'izao tontolo zao onjeo ny fananao fa ny fanahy zay manova anarana dia ho faty ozy dada iava araka ny teny ny mpaminany Ezekely mpaminany Israelianina zany ary ny mpanota rehetra tsy mihaino anareo zany ozy dada iava ary izy tsy azonareo terena fa tsy mihaino izy tsy misy an'izany hoe mivavaka dia mifona dia mivavaka dia mifona dia manao ny ataony dia mifona dia manao ny ataony tsisy Andriamanitra ny teny an'izany fa ny mpanota dia ho alefako any amin'ny fahariam-minatra afo ny teneny fandringanana fahatezerana mirehitra zany ny miandry ny mpanota ohatra anareo io dia nareo mpanota rehetrarehetra amin'ity planeta terra ity mpanota daholo nareo olombelona rehetrarehetra tsy misy afaka na ny ray azana onjeo ny fananareo lao anaraka ny Elia efa afaka itsika dada malala iava aho nambarako ny teninao ary tamin'ny fitiavana sy ny hery be avy any aminao ny nanam-porofona zay mbola ianao ihany koa ny manam-porofo satria teninao avokoa zao fa tena fitiavana ny teninao nampisinao miariary amin'izay fa tenenao ilay Andriamanitra Abrahama nasianao miariary hatrany amin'ny anaranao ary nasianao miariary natao hitapoko hitam-pirenena fa tsy mahay manota izay miaraka aminao zao Elia ny rahanao zao mihitsy ny vavolombelona sy izay rehetra efa nataonao hita maso manaraka azy dada iava malalo sambatra izay tafaraka aminao fa tena voasoratra ny amin'ny lanitra ny lanitra ny anarany tena avotra izy ary ho tonga soa ny amin'ny lanitra ny lanitra vonjeo izay mandre an'izao teny izao avoto dada iavao fa lo hivavaka izay trano mitady ianao vonjeo ny tsirairay avy fa tena fitiavana ianao tonga ny andro tsy maintsy ampahafantarana ny olona marina mba hiverenanao any aminao satria mandeha ny fandringanana efa mandeha ny mpandringana dada iavao vonjeo izay mbola azo vonjena avoto izay mbola azo avotana atao maimiaino izay mbola afaka mandre voninahitry no mandrakizay sorabetsaka dada malay iavao minarany ahosoa amen dia mirary esotsika tra samy tena osoa ho amin'ny fitoza fampianarana manaraka ary ny hatsarany dada malay iavangy ho aminareo tsiray avy ho amin'ny manaraka indray vedra matao